Terindray ary iaraka indray sika ao anatin'ny fandaharana kiririaka amin'ity alasinainy ity ataontsika amin'ilay be foana ny toto ao anatin'izay fandaharana kiririaka izay vaovaon'ny fanatanjahantena ranoray no iarahanareo amin'ny tenako isorana ihany koa ny ekipa rehetrarehetra any ambadika any mampita ny sary sy ny feo satria ny fandaharantsika dia mandeha eto amin'ny fahitalavitra aoriana ny fampahalalam-baovao izany hoe aorianany amin'ny valora alina mahery hoe zany ny mandeha izay fandaharana izay dia mandeha ihany koa amin'ny radio 95.4 FM aza misaraka aminay raha ohatra amin'ny farany ny fandaharana. Teror fa tombontsika izy ity ny vaovaon'ny rugby no hanomboantsika anazy maki le 10 tokony teo ambonin'ny kianja ireo tsy nety niala teo ambonin'ny pelouse teo ny maki le 10 raha tsy azo ny tampikarama efatra sy ariary no andrasan'izy ireo raha etsy aloha zany mbola nomenan'izy ireo no izay fitokonana izay tsy inona moa zany fa nitampikarama amin'ny Africa Women's Cup mbola tsy azo hatramin'izao volana May nefa nanao an'izay fifaninanana izay izy ireo dia amin'izao moa zany mbola tsy azo izay tampikarama izay nanambarany fédération fa ny ministera anisany tompon'antoka ny amin'izany amin'ity herinandro ity kosa no hivaly izay fangatahan'izy ireo izay rahantsika ny sary sy ny tsaro fantatra mikasika an'izay. Nanaitra ny maro ny fiatsika nataon'ny maki ladies omaly nandritra ny lelao fifanitsanana top 12 teny amin'ny kianja ny maki andotam-pianaka ny tokony tsy nety niala tena ambony kianja izy ireo ary ny tako ny andoavana ny tampikarama izay tokony nositrahany tamin'ny Africa Women's Cup tany Kenya ny volana May farany teo vola mitetina efatra etsy ariary no tampikarama araka ny nambarany maki ladies raha etsy ariary avokosa nomena azy ireo izany hoe mbola misy ambiny 3 etsy ariary. Nilaza ny filohan'ny fédération taranja rugby Rakoto Malala Marcel fa any amin'ny ministera ny sakana tsy voahany vola tampikarama io raha ny vavao raha ny fantatra kosa dia voaka amin'ny herinandro ity ny volan'ireo ladies maki ireo. Fatoizantsika ao anatin'izay tontolon'ny rugby izay hatrany dia ny top 12 no anoizantsika anazy voka-dalao fotsiny moa zany nomeko anareo anatin'ity top 12 ity tafiditra ao anatin'ny andro faraika ambin'ny folo ny top 12 amin'izao fotoana izao ary tena iady mafy izy ireo satria tsy misy te hilatsaka ao anatin'izany top 20 izany fa hijanona ao anatin'ny top 12 ihany fa ndrininy ireto ekipa tsirairay avy ireto raha tsika ny sary mikasika an'izay voka-dalao izay. Rugby top 12 tafiditra amin'ny andro faraika ambin'ny folo ny top 12 mafy sy mifandanja ny lalao amin'ny ankapobeny ka toy izao ny voka-dalao tamin'izany. CEA sy ny USA saraka tamin'isa 4 no 5 TFA sy Mangara ny saraka tamin'isa 5 no 4 COSFA sy USCAR ny saraka tamin'isa 7 no 2. Izay ny tontolon'ny baolina lavalava fa hivadika kely ao anatin'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra isika vita somatsara aloha zany ny apa efadalana ao anatin'izay fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra izay voka-dalao sy fanohan-kevitry ny mpanazatra ary mpilalao ny AS Saint-Anne no arahantsika ao anatin'ity faneho-kevitra ity dao arahantsika ny momba izay. Tafiditra amin'ny manasadalana ny fifandanana fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra natao ny farany herinandro teo. Voasafidy homme du match Ronaldo satria angadana nanana sy vinahitana tamin'ny fandresena azony ekipany na iniaro ny tombonisa azony COSFA hatramin'ny sekondra farany. Voka-dalao COSFA sy CFFA saraka tamin'isa ray ohatra ka mivoaka mpandresy COSFA. Lalao manasadalana hafa ihany koa voasafidy homme du match Patrick Piandro Tsatopia ny AS Saint-Anne. Natao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana nandritra ny tour but dia navita niaro ny lokon'ny club hatrany ity mpilalao ity. Nisongadana tanteraka izy ka rariny loatra raha voasafidy homme du match. Raha ho an'ny AS Saint-Anne dia natsapy izy ireo fa misy fitonglanana ny fomba fitsarana. Navita ny goavana indrindra izy ireo satria nandresy ny tompon-daka farany. Alzany rehetra izany dia nilalao tamin'ny isa 10 izy ireo noho ny karatrameny azony mpilalao ny AS Saint-Anne. Voka-dalao Elzeko Plus sy AS Saint-Anne saraka tamin'ny isa otra sy otra ary mifarana tamin'ny fandakana ny tiro but ka nisaraka tamin'ny isa 5-4 tavavoaka mpandresy ny AS Saint-Anne. Hitany ato le boakely isorana olo le boakely fa tena niato fa zany tsy nanampo mihitsy hoe carton rouge ny anakiray aminay fa baolina moa tsy mety misy zany dia fa rehefa nisy le carton rouge dia nametraka zay hoe mila mikombatra amin'ny farany nareo na dia 11 na 10 aza iny efa komba napetraka zay hoe race de vaincre raha mila mipetraka satria grand club ny anaovana hiezaka moa zareo zany tena hoe hamono fanay anatin'ny 90 minutes zay koa tsy niembotra mihitsy zany dia iny moa ny résultat na raha nahita fa somary sarosarotra le lalao satria reny ny tompon-daka misolo tenatsika foana reny amin'ny any Afrika zay koa zany efa le tenena le bandy hoe mila miady mafy atsika dia iny moa nivokatra isoran'Andriamanitra isorana le baikely. Niezaka zay teo ambony kianja niezaka ny concentration rehetrarehetra tamin'ny lafiny rehetrarehetra
lafa défensive niezaka zay satria zay tsy rainy dia niezaka zay marina zay zavatra zay dia valy le izy dia valy le vokatra tena kely izy dia zay niezaka concentre ihany zay concentre foana zay dia namin'ny résultat foana le zavatra tsy maty le izy satria efa mireraka efa mitady koa le arerahana tsy maty fa niezaka manarina azy fanomana nefa hely zay vonona efa fonona foana zay sy vonona foana manomana foana zay. Fa ao anatin'ny boribory hatrany no resaka fa hivadika any amin'ny vitsika zany dia ny tsipy kanety be no resantsika manaraka. Natao teny Akatso ny 12 volana Jolay teo, zany hoe tamin'ity farany herinandro ity zany tanterahana izay fiadinana ny tompon-dakany Madagasikara sokajy tête-à-tête izay dia nisy sokajy maromaro moa zany lalao tao anatin'ny izy io dia maro ihany koa ireo tonga tao anatin'izay fiantsona nataon'ny fédération ny amin'ny hoe iza no tompon-dakany Madagasikara indray ao anatin'izay sokajy tête-à-tête izay ny voalohany ao anatin'izay tête-à-tête ny senior homme dia hiatrika ny fampifondronana hiatrehana ny championnat du monde izay atao any Thaïlande ny volana novembre ho avy izao. Ndao raha tsika mikasika an'izay miaraka amin'ny Julio Edouard tsika filohan'ny fédération ny sport boule malagasy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 12 Jolay ny fifaninanana nasionaly ny taranja tsipy kanety be tête-à-tête tao amin'ny bolodrome Ankatso naharitra 3 andro izany fifaninanana izany ny 12 Jolay. Fifaninanana natokana ho an'ny manana ny kara-pilalaovana sokajy senior homme, vétéran, dame, jeune. Ho an'ny voalohany sokajy senior dia mahazo ny lelavola. Eo ihany koa ny fifantenana voalohany hiatrika amin'ny fifampifondronana amin'ny ekipa nasionaly amin'ny fiadinana ny tompon-daka maneran-tany izay atao any Thaïlande amin'ny volana novambra 2024. Ny nanao ny lalao famaranana dia ireto avy: senior homme Akama, Andriana Tenaina Mamy nifanandrana tamin'ny PAC Rafanomezatso Aja. Senior dame C2BA Razafi Nakangambirana nifandonana tamin'ny CBA Raharson Muriel. Ho an'ny junior kosa PAC Raberanto Avtina nifandona tamin'ny C2BA Andriambelonony Harson. Nanamarika ny filohan'ny fédération fa afaka miatrika somatsara ny tournée estival ny fédération boule malagasy amin'ny taona 2024 ity. Fantatra fa anisan'ny olana goavana ny tsy fahafahantsika niaro ny vonina pirenena tamin'ny La Marseillaise de pétanque sy ny tournoi Valréas izay nanomboka ny 12 Jolay dia ny tsy fahazahoana ny visa. Ankehitriny kosa dia efa miezaka ny fédération sy ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny amin'ny azahoana izany fahazahoan-dalana izany. Efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ihany koa ny fédération ny amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny championnat du monde jeune ary mampanantena fa ho azontsika amin'ny fahazahoan-dalana hiatrehana izany indrindra ny olana eo amin'ny visa. Afaketona dia avy hatrany izy dia amonjy ny regroupement na ny sélection ho an'ny équipe nationale ho an'ny championnat du monde senior homme. Izy ireo miaraka amin'ireo atleta enina izay mandrafitra ny équipe nationale amin'ny tournée estivale dia miaraka amin'ireo izay sokajiny ny fitaleovana teknika hoe ireto sy ireto miandravitra n'izay liste amin'ny présélectionné izay ny amoahantsika ny anaran'ireo atleta mandrafitra ny équipe nationale amin'ny championnat du monde senior homme en Thaïlande amin'ny volana novembre 2024. Raha ny participation amin'ny championnat du monde jeune indray dia ao anatin'ny fikarakarana ny antota taratasy ahafahana mivoaka isika ao anatin'ny mikarakara n'izay visa izay. Marihana tsy mora ny mikarakara n'izay visa izay ary tsy voasambany teo amin'ny sehatry ny tsipy kanety be ny fananana olana amin'izay visa izay. Efa voavaly olana tao anatin'ny roa taona miverina indray izy tia tao amin'ny taona 2024. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana ny famahana an'izay. Hiesaka angamizay ny fampiresaka bebe koa miaraka amin'ny ministera mba asiana rafitra manokana afahana mamaha an'izay visa izay fiara-miasa entre ny fédération, ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary maninona moa raha ampidirina ao anatiny ihany koa ny ministera ny raharaham-bahiny ny affaires étrangères ary ny consulat de France na ny ambassade. Ireo atao komity manokana dia ireo ny asaina mamolavola sy mijery hoe inona ny paikady na inona stratégique entina amana an'izany visa zany
raha ho an'ny délégation ny ekipa nasionaly satria hitanay fa tsy mety ary tsy rariny ny fandavana sy ny tsy fanomezana fahazon-dalana ivahiny sy anatotosa sy hiaro ny vononay pirenena amina lalao iraisam-pirenena zany ho an'ny délégation misalotra ny anarana hoe ekipa pirenena. Vita ireny ny lalao fanatanjahantena misy donadona misy tsy donadona fa eto ndray kosa dia ivadika anatin'ny aiady isika dia ny Jet Kondo vao miresaka Jet Kondo dia le aya zay le izy mba niodana andreny tamin'ny mbola kely na vola raha tao dia Bruce Lee koa mivalana be zay noforon'ny Bruce Lee tamin'ny taona 727 zany aiady Jet Kondo izany raha ny fantatra aloha zany dia hoe nisy aingam-panahy tamina aiady maromaro noho izany Bruce Lee natambatra tao anatin'ity taranja Jet Kondo ity misy filozofia ihany koa ao anatiny feno fahendrena ary tsy mifidy arapaka dikan'ilay tsy mifidy arapaka zany dia tena hoe tsy mifidy fa zay rehetra mandeha dia afaka ampiasain'ny Jet Kondo avokoa manaikitra mety misy ihany koa raha hoe mandrora sy ny sisa zany azon'ny Jet Kondo atao avokoa zany rehetra izany noho izany dia tsisy fifaninanana ho an'ny Jet Kondo fa tena hoe fitaizam-batana sy natao iarovan-tena izay Jet Kondo izay hiaraka amin'ny Edouard isika izy no filompanorona ny EMA ao anatin'izay taranja Jet Kondo izay. Ny Jet Kondo dia art martial noforon'ny Bruce Lee tamin'ny taona 770 nampitondrainy ny anarana hoe la voix du point qui intercepte haiady feno fahendrena ary natao ho ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro tsotra sy mahomby. Fomba fiady anisan'ny nahalinan'ny Bruce Lee ny Wing Chun, boxe anglaise, escrime, judo, jujutsu ka ireo no nampiainga ny aingam-panahiny nahafahany namorona ity aiady ity. Ny Jet Kondo dia mifantoka tanteraka amin'ny hafainganana fahafantarana mialoha ny fiatsika mety ataon'ny mpifanandrina ka ahafahana mamely mialoha azahoana ny fandresena. Rehefa voafety iara ity dia misy ny fatokisa-tena, fanarahana fitsipika ary mifetanteraka ny fiatsika rehetra izay ataon'ny olona iray. Ankehitriny ny Jet Kondo dia miparitaka maneran-tany ary mitazona ny filozofia izay nolazain'ny Bruce Lee manao hoe absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile et ajouter ce qui vous semble propre. Anisan'ny lina amin'ny Jet Kondo ihany koa Madagasikara ka nanangana izany Shifu Edouard ny EMA na ny Edouard Martial Association. Ho an'ny Jet Kondo dia azo atao avokoa izay rehetra ahafahana miaro tena ka izany indrindra no tsy isian'ny fifaninanana fa mijanona ho fanatanjahantena fotsiny ihany. Afaka manao izany avokoa ny rehetra saingy kosa mila fifehezan-tena tanteraka satria dia lazaina fa mety hampidi-doza ity aiady ity raha toa ka tsy mitombina ny olona manao azy. Manentana araka izany ny filompanorona ny amin'ny fanaovana ny fanatanjahantena indrindra moa ny fianarana aiady satria ahafahanao miaro tena izany raha sendra misy ny mpisetrasetra sy ny loza. EMA dia fikambanana iray amin'ny lalaon'ny taranja Chun-Fan Kung Fu, Jet Kondo, Wing Chun, Street Defense Tactics maromaro zany le discipline izay ataoko seanarako dia ezahako zaraina amin'ny mpiarabelona eto inga manahitsiko kely ny Jet Kondo na Chun-Fan Kung Fu tsy mélange nahara hoe misy mantsy eto manao mialatsina manona discipline hoe manao kickboxing izy dia manao karaté dia manao Wing Chun dia hoe manao Jet Kondo izy zany zay diso be zany ary ny Jet Kondo tsy fitambarana zao fa misy structure arahany io zany hoe miainga amin'le Chun-Fan Kung Fu anao phase de recherche nataon'ny Bruce Lee io mianatra teknika marina discipline maromaro izy fa tsy hoe discipline maromaro no natambany tao anatin'ilay izy dia namean'le Jet Kondo disoko zany zay no nampianarina anahy dia zay no teneniko Pabemasy hoe diso zany hoe Jet Kondo dia égal dia zao plus an'izao dia plus an'izao tsy misy an'izany eto maneran-tany. Ny tanjona namorona Bruce Lee anazy moa zany dia plutôt self défense kokoa zany hoe ny zavatra rehetrarehetra dia autorisé même manahatra manaikitra ary ianao mandrora manapaka manenjera dia autorisé daholo. Fanentanana zany anahy dia ataoko en général foana hoe tsara manao sport aloha sport en général fa tsara ihany koa manao art martial satria nahoana sady miasa ny vatana no afaka mahay miaro tena ny ankizy sy ny olon-dehibe. Manentana anareo manaova aiady tsy hoe atao aminay fa zay aiady hitanareo fa mety aminareo no ataonareo zavatra tianareo atao fa aza hoe manao rakoto dia iny koa dia anao atao amin'ny rakoto fa hoe inona zany zavatra tianao moramora kokoa mandray
ary moramora kokoa mampianatra olona tia an'le zavatra no olona hoe tsy maintsy voatery hoe zara angamba hanao fotsiny dia rarosoa antsika rehetrarehetra ary. Fa eto kosa dia tsy fanaka malemy intsony ny vehivavy rehefa miditra ao anatin'ity jeton-kondo ity fa rehefa nanontaniana sarika dia hoe fanaka antonony izy zany hoe sady tsy malemy tsy mafy be fa ao amin'ilay tena mety tsara zany hoe rehefa misy ny fianafihana ny herisetra mety mianjady amin'ny vehivavy zany dia efa eo zany ny jeton-kondo vonona amahan'izay olana izay satria tsy natao an'ny lehilahy rery ny fanatanjahantena sy ny aiady fa ny vehivavy ihany koa dia efa misehatra tanteraka ao anatin'ity taranja ity. Resaka ny fanaovana tamin'ny sarika no arahantsika ary. Ho an'ny mpianatra liana amin'ity disipline ity ihany koa dia zava-dehibe hoy izy ny fahaizana miaro tena indrindra fa ny vehivavy amin'ny herisetra matetika mianjady amin'izy ireo. Tapitra hatreo ny fiantsoana hoe fanaka malemy ary tsy manaiky velively ny vehivavy lavilefina rehefa misy izany trangana herisetra izany. Efa taona maro no nanaovan'ny sarika ny jeton-kondo ary saika voafehany tokoa ity ady ity. Miavaka hoy sarika ny jeton-kondo satria hita avokoa izay tediavina amin'ny disipline rehetra. Dingana marobe ny lalovan'ny ankiziray ny amin'ny fiakarana grady ary mety mahatratra 15 taona mihitsy vao afaka mampianatra ny olona iray. Natonga nanao anazy ity tamin'ny voalohany aloha hoe fitezam-batana fotsiny. Fa rehefa taty aoriana dia tena hoe ilaina amin'ny fiainana andavanandro surtout amin'ilay tany tsy milamina amin'izao dia tena ilaina be mihitsy izy ity rovan-tena. Telo taona mahery kely mandeha par niveau dia eo amin'ny hiakatra niveau 4 zao. Hitako hoe tombony mahasamihafa n'ity ary ity amin'ny arahafa ohatran'ny hoe feno anatin'ilay izy daholo ohatran'ny hoe mitambatra ao ny kickboxing, boxing, tramping dia ny grappling hoe manapanapaka. Amiko manokana aloha tamin'ny fianakaviana tsy dia nisy olana dia amiko koa tsy hitako hoe inona ny olana fa ohatran'ny hoe fanatanjahantena rehetra ihany. Samy manana safidiny. Ho antsika vehivavy manentana antsika hiaro tena, hikotrana. Aza manaiky atao lehilahy hoe fanaka malemilemy izany mihitsy. Fanaka io ihany. Fa mbola ao anatin'izay tontolon'ny aiady izay hatrany dia ny karaté do no resantsika manaraka satria teny amin'ny palais des sports Mahamasina zany dia nisy ny fifaninanana international izay natao coupe international Antananarivo zany ny 12 12 jolay ao anatin'izay taranja karaté do izay dia tao anatin'izany ihany koa dia naranaroatra ny filohan'ny fédération ny karaté do Emile Ratefinanary zany nampivory sy nampiantso ny mpanao gazety ny amin'ny resaka izay mifamaofao mikasika ny hoe iza marina ny tena mitantana ny fédération ny karaté do ity dia mamaly an'izay ny filohan'ny fédération Emile Ratefinanary. Ndao rahantsika mikasika an'izay. Taranja karaté comité kata coupe internationale d'Antananarivo. Totosa somatsara atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina 10 ary 12 jolay 2024 ny fifaninanana iraisam-pirenena coupe internationale d'Antananarivo andian'ny faharoa izay andraisan'ny Madagasikara, La Réunion ary Mayotte anjara. Natonga délégationna miisa 1 La Réunion, 17 kosa ho an'ny Mayotte. Mahery ny 300 ny fitambaran'ireo mpandray anjara tamin'ity andian'ny faharoa ity izay nahitana ny sokajy latsaky ny 10, 12, 12, 12, 20 taona ary ny senior. Ny taranja kata no nanokafana amin'ny fifaninanana ny zoma ary nitohy amin'ny comité ny sabotsy 12 jolay. Raha nambaran'ny filohan'ny fédération ny karaté do dia tsy misy olana ary mbola tsy mivaky izy ireo. Nanamafy ny filohan'ny ligue paritra fa manohana ara-dalàna izy ireo ary miara-miasa hatrany amin'ny fédération tarihany Emile Ratefinanary sy ny ekipany. Tsy azo ekena ny fanakorontanana ho ny filohan'ny FKM ka isy ny fepetra ho raisina makasika ireo olona manao ny fanambarana sy milaza-tsao amin'ny fitantanana ny fédération. Noho izany, nisy ny fivoriam-be no tanterahana izy ireo tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary saika natonga solotena avokoa ny ligue paritra rehetra. Tamin'izany fotoana izany ihany koa no nanamafisan'ny filohan'ny fitsipika rehetra amin'ny fihain'ny karaté do eto Madagasikara ary entitra izy ireo ny amin'ny fampiaran-dalàna. Na olo tokany, na olona mitarika, izany hoe raha misy filohana club na filohana ligue tao anatin'izany ary koa ireo olona izay hafa ivelany miditra mitsabaka amin'ny raharaha izay fanakorontanana ty anatin'ny fédération dia hoarahanay araky ny lalàna. Ny farany izay amafisinay sy ampahafantarina ny mpikatroka rehetra sy ny mpitantana rehetra dia amin'ny lalàna fototra amin'ny feny karaté do maneran-tany sy ny eto amintsika
dia tsy azo atao ny miaraka manao fihetsiketsehana na miaraka manao compétition na stage ninninna amina vondrona na olona zay tsy mpikambana ao amin'ny WKF, UFAC ary ny fédération nationale fa azahoana izany ny atao hoe radiation fa ny fédération malagasy ny karaté zany hoe ny karaté do malagasy dia ny s'affilier amin'ny UFAC ary ny s'affilier amin'ny WKF zay ambarako eto fa ny WKF irery ihany no fikambanana iraisam-pirenena fédération mondiale mpikambana ao amin'ny CIO de izay no anaovantsika eto amin'ny firenena zany ny karaté do malagasy dia affilié amin'ny WKF io. Ny fikambanana ankoatran'izay zay tsy mpikambana ao amin'ny WKF zany dia tsy azotsika iarahana manao activité eto amin'ny tanin'ny République. Terra fa farany ao anatin'ny mondial no amaranantsika anazy inona ny lokonareo. Za aloha zany naka Portugal de fa resy moa zany ny Portugal de za ihany koa naka Suisse de mbola naka zay ekipa nifanandrina tamin'ny Albi Celeste zany fa resy avokoa izy rehetra. De zao zany de tafiditra ao anatin'ny manasadalana zay mondial izay raha mpitso no arahantsika ny manasadala ao anatin'ny mondial fifandonan'ny Les Bleus sy ny l'Aurora ao an'ny Espagne zany samy manana ny ekipa alainy ny tsirairay avy afaka samy manao pronostika kely ao anatin'ny kilalao ho tantarantsika zay eto amin'ny radio sy ny fahita lavitra moa zany tsy mitantara fa ny radio mitantara an'izay lalao izay 95.4 zany hoe misy ambiance be nareo sady mijery télé nareo no afaka manaraka radio raha sanatry moa ka tsy manana fahafahana mijery fahita lavitra de afaka manaraka radio fa ny ekipa tena favori rina no hitantara an'izay vaovao ny fanatanjahantena mondial izay. Horantsika ny tsara ho fantatra mikasika an'izay mondial izay. Fantatra avokoa ireo ekipa efatra hiatrika ny manasadalana hedina amin'ny tompon-daka maneran-tany mondial 2026 taranja baolina kitra tao aorianany ampaefadalana natao ny faran'ny herinandro teo. Ifandona amin'izany Roja Espagne sy ny Bleu France ary ny Free Alliance Angleterre sy ny Albi Celeste Argentine. Tsy misy ny lalao amin'ny tia alatsinainy ity fa hanomboka rahampitso talata kosa ny dinga manasadalana. Anokatra ny lalao amin'ny 10 alina eto Madagasikara ao amin'ny kianjan'ny Dallas ny fifandona ny Espagne sy France. Ny mpitsala Salvatoriana Ivan Barton no voatendry ny FIFA hitantana ity lalao ity. Ny tenany izay mpitsara avy amin'ny Amerikanina avony ny tantana lalao mondial betsaka indrindra teo amin'ny tantara ary efa ny tsara lalao telo ihany koa tamin'ity mondial 2022 ity. Ifandona kosa ny Angleterre sy ny Argentine ny alarobia ho avy zao. Lalao atao amin'ny Atlanta amin'ny 10 alina ora eto Madagasikara. De zay ihany koa no mamarana ny kirorioko aloha zany tamin'ity anio ity rapitso le baolina be sady tantarain'ny tenanay sy rina zany sy ny ekipa maromaro ao anatin'izay fitantarana mivatana ny MBS radio ny Coupe du Monde 2026 izay samy manana ny alainy ny tsirairay avy de samy manohana ny ekipany eo aza misaraka amin'ny fahita lavitra ny MBS aza misaraka amin'ny radio ny 95.4 FM sur daholo.